Vola mitentina 5.20 tapitrisa dolara no ampiasaina mandritra ny 4 taona aty amin'ny faritra Atsimo andrefana sy Diana izay tafiditra ao anatin'ny tetikasa pika andiany faharoa. Io no fantatra tamin'ny fifampiresahana niaraka tamin'ireo tompona andraikitra avy ao amin'ny Banque mondiale izay notariany Michel Angman sy Fernande Eneida tompona andraikitra ny fampandrosoana eo anivony tairim-bola iraisam-pirenena sy ny lehiben'ny faritra Atsimo andrefana Dr Zafitasondry Marcelin. Nambaran'ireto mpamatsy vola nandritra ny fifampiresahana fa sehatra maromaro aty amin'ny faritra Atsimo andrefana no tena ampiasana izany vola be izany, toy ny sehatra ny fizahantany, fandripahalemana, ny fanamboaran-dalana, hiasa eo anivony sehatra ny fambolena, ihany koa ireto mpamatsy vola ireto raha tsy resaka manokana ny fambolena hasy izay anisany manambo sy mampiakatra ny fari-piainan'ny tantsaha aty amin'ny faritra Atsimo andrefana. Ankoatry ny laharam-pahamena izay efa napetraka dia fanirian'ny lehiben'ny faritra Atsimo andrefana ny mba hijerena manokana ny lalam-pirenena fahafolo sy ny faha10 izay miainga avy eo Sakaraha ka mipaka hatrany Beroroa izay anisany distrika mamokatra ato anatin'ny faritra Atsimo andrefana. Mivory miaraka amin'ireo tompona andraikitra ao anatin'ireo sehatra voakasiky ny tetikasa mo ireto mpamatsy vola ireto mandritra ny fotoam-pitsidihany aty amin'ny faritra Atsimo andrefana.